Malalany tombo efa fanao fiangonana Kanolon'ondry natao amin'ny zanak'Israely natao amin'ny fiangonana kristiana voalohany tao amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ny fampizarana andraikitra ka mifidy sy manindry olona ho namany mitarika amin'ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra. Ankehitriny ary iroso amin'ny fanokana ireo olona izay nidikiny mpandray fanasam-poko eto amin'ny tapo eto masy izy ka nifidiny hanao ireny ny asan'ny dekona am-piangonana ity mandritra ny taona isika. Mandritra ny fotoana anaovana ny fanokanana mahazatra antsika mitahiry izany vanim-potoana lehibe izany ka misy sary alaina fa miangavy anareo mpaka sary maka toerana dia tsy vezivezy tsy hetsiketsika ary rehefa mivavaka dia mba tsy hisy flasy. Mitsangana isika zay ka hira raika sy telonjato andiny voalohany ihany natao misanao mpamonjy zao rehetra zao ka be ny vokatao fa vitsy no fanao andiny voalohany sy faharoa azafady ndreky misy zahay vavaka aminao aniraka ny namana iasa ohatra 301 1 2. Manangona fitopolona amin'ny olona Israely ety aminy tompoko eto miaraka aminao misesy ao an-trano izy ary ala ny tompoko firenenteny aminao ireo fa tsy hainao ireny intsony mitondra azy. Ny apôstôly tsy mety raha manao amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny latabatra izay ko amin'izany ry rahalahy Izaha fitolahy nareo izay tsara laza sady feno fanasy fahenena
mba ho terena hitandrina izandrana izany fa izay kosa aharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Ary ny apôstôly Paoly momba ny dekôna. Ny dekôna ho modina tsy moroteny, tsy tia divay be, tsy tia rena maloto, mitandrina tsara ny zava-biafina ny amin'ny finoana ampietrekana madio. Vehivavy toto izany modina tsy mpanendrikendrika mahomoteny, mahatotry amin'ny zavatra rehetra. Ravana malala miara-miasa sy mifanampy ny mitandrina sy ny dekôna amin'ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra. Mitandrina mitarika sy manindra ny fanaraka fampianarana soratra masina sy ny rafitra hitondrana ny fiainan'ny fiangonana, kanefa tsy manaraka ireny na manao ireny izy fa tokony andraikitra miaraka aminy eo amin'ny fandavarana koa ny dekôna. Koa ianareo ry rahalahy sy anabavy malala, tsarovy manakariva ny alehibe ny andraikitra zay atotry ny tompo aminareo amin'izao ny fidianana sy ny fanananareo dekôna izao indray. Ko atokanto ny tenanareo ho amin'ny fanompona izao ka aoka ny fahatsiarovana ny alidy amin'Andriamanitra tompony ny fiangonana ho any anapaka aminareo. Telo mivalopolo sy roanjato, andininy voalohany ataon'ny fiangonana, ny andininy fahadimy ianareo dekôna ihany no hira izany. Natura é assim, luz. Reina suluh, nos evangelhos ainda estão a ter a menina não vai se zangar, se fala em massa, de manuca não vai, o decoro,
eto amin'ny fitingonitra sangana ny mpampon'andriamanitra maeza sy mahatanjah omba mandaka hitany Amatura por favor. Rakotovao anita. Noho izay fanekena ataonao toy izay. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manokana anao izay ho dekonina eto amin'ny fitingonitra. Sangana ny mpampon'andriamanitra. Mahereza sy mahatanjah ombanao mandaka hitany. Nandiansi Lala Alexandre. Randiansi Lala Alexandre. Noho izay fanekena ataonao toy izay. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manokana anao izay ho dekonina eto amin'ny fitingonitra. Sangana ny mpampon'andriamanitra mahereza sy mahatanjah ombanao mandaka hitany. Andriamanitra Andrianarjanona Totso. Randrianarjanona Totso. Noho izay fanekena ataonao toy izay. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manokana anao izay ho dekonina eto amin'ny fitingonitra. Sangana ny mpampon'andriamanitra mahereza sy mahatanjah ombanao mandaka hitany. Andriamanitra Koto Malala Kiady Arivelo Taina. Raha Koto Malala Kiady Arivelo Taina. Noho izay fanekena ataonao toy izay. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manokana anao izay ho dekonina eto amin'ny fitingonitra. Sangana ny mpampon'andriamanitra mahereza sy mahatanjah ombanao mandaka hitany. Noho ny fanekena izay nataonao reto. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia mandray anareo indray izay ho dekonina eto amin'ny fitingonitra. Namatora tsy mbaza filoka. Raha tsy mbaza filoka mandray anao ho dekonina indray izay. Namatora Koto Mampianina Nizara. Koto Mampianina Nizara mandray anao indray ho dekonina eto. Andriamanitra tsy mbaza Prosper. Raha tsy mbaza Prosper mandray anao indray ho dekonina. Andriamanitra Eriasi Reli. Eriasi Reli mandray anao indray ho dekonina. Andriamanitra Zafinakolo Voamandrasana Yainy. Mandray anao indray ho dekonina. Andriamanitra Koto Mampianina Parfait. Raha Koto Mampianina Parfait mandray anao indray ho dekonina. Vavatsika. Andriamanitra Tompoko, raha ny fahasoavana rehetra. Efa niantso ny fidy mpanompo samihafa nananjara ny fampiana fiangonana ianao, ka namany ny antsonao reto avana ireto izay voafidy sy natokany indray letria amin'ny anaka ilay amin'ireny asa fampiana ireny. Araka ny fanomezam-pahasaovana nomenao azy ray, nomenao azy tsarainay azy mba ho dekonina. Nanao tonatreno sy ny fiangonana ny fanekeny anao izany asa noho izany, izany asa noho izany izy ireny. Ka dia mangataka aminao izay tompo, hanana ny fieritreretana tsara sy faharetana mafy ao amin'i Jesosy Kristy, ka hitondrany tsara izao fanontona ny fidianana sy mintsonao azy izany. Aoka izy ireo tompo, hitafy famaopina, fanetretena, azo tokoa amin'ny fanompona sady anaiky amin'ny fakasitrana ny fananarana rehetra atao amin'ny araky ny fanahy. Feno famarina ny teninao izy, meo fitondrantena madio, anompony marina anao amin'izao asa mahadekonina zao,
na miteny na amin'ny ataony anome voninahitra ny anaranao ary fahampanofona ny fiangonana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay izay mivoninahitra sy laza miaraka aminao ray sy ny fanahy masina mandrakizay miaino anay eletombo tsara. Amen. Petraka fivolana amaria eletombolasy Rutona antiorina de tozao toizany tonkalo zany. Nitotototiko aho ny salasala ihany koa tamin'ny antsoalo ka mitady vahaolana andavana vetrany izany antsoao zany ka nilaza tsotra hoe raha mbola anohy ny asa izay natao tena matahotra aho. Izay rotona vitsy izay ataoko fanampy izay aleova ny afindray mifandigasana ny toerana izay rehetra vita tsy anenena. Kanjo rehefa nivavaka aho na mitany ny anton'izany fahalemeko izany dia tsapako fa ny asan'ny Satana no vato izay malama mampiahotra raha misy fitsapana. Nidoboka ny foko ny fonako ry tompo zaky tsy fonako ary misaotra fa nampatsahivonao matoa toy izao dia lolay fahasoavanao. Koa toka sitrakao mandritro izao mandary izao dia hidro avazoketeo amin'ny fo madio ny fanoloran-tenako ka tsy misy anenenako izay rehetra antsonao fa indro voninao ka tsy hoeto ihany fa manerana amin'ny tany ary tsy ho afetra fa aina mifetra ka izao ira-tsotro izao no asandratray ho anao voninao. Meluna
misy mpanompon'Andriamanitra anankiray ava izay nanana ny lazany sy mampiavaka azy tokoa. Dia mandeha ny mpanompon'Andriamanitra io dia natsiaro tena hoe nantsoin'Andriamanitra mpitohy ny filazantsara. Dia tapa-kevitra izy miditra tamin'ny toeram-panomana dia mianatra tokoa ny filazantsara tao amin'ny toeram-panomana. Kinanja teo amin'ny fotoana farany izay tokony voany hiasa rehefa natao ny fampivavahana fanoranareo mpiara-miasa teny an-dalana izy dia sendra accident ary tsy afaka namonjy ilay toerana sady tratrin'ny fahalemena sy ny mpilemy kivy dia kivy izy tamin'izay fotoana izay. Rehefa kivy izy dia mivavaka efa naninona Andriamanitra mitsimba navelanao anatanteraka anatrika ny fanoloran-tena Ursa amin'ny asa fitomana filazantsara. Raha mivavaka izy dia nahilatra ny masina hoe dia sokafana ny Baiboly dia hita eto amin'ny Korintiana voalohany toko voalohany andimy fasivy hoe mahatoky Andriamanitra nahatonga ny fihintsoana anareo anananareo firaisina amin'izany dia Jesosy Kristy. Mahatoky Andriamanitra nahatonga ny fihintsoana anananareo firaisina amin'izany dia Jesosy Kristy. Misy lavitra teo le rangahy hoe ay azy zany ilay olona ny antso ary nyvaliko ny antso mahatoky ka na inona zavatra famafampianako tsy mahafoy azy. Tsy sitraka Andriamanitra no anaovako asa mpitoro filazantsara ho pasteur fa misy asa omena Andriamanitra. Io lehilahy io avako dia lasa nampiasain'Andriamanitra ny talentany hoe maro amin'ireo hira antsika amin'ny fihirana ireo ary manerana izao tontolo izao ny forono izany izany sanke ny anarana. Raha mijery ianareo sanke ao anatin'ny fihirana tontolona hira maromaro ny forono izany vavin'iraintsika teo zao le hirany paka hoe evarisa eo amin'ny fasany izy namolona an'iny tamin'ny tono izany ary hira n'izao tontolo izao betsaka ny hira izay ny forono izany mpanompon'Andriamanitra izany. Riavaka Andriamanitra mahatoky iny miantso atsika ho amin'ny asa fanompona. Rehefa mahatoky Andriamanitra na inona zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainantsika maha-olombelona atsika ny olombelona ny ovaova fa Andriamanitra mahatoky le Dieu fidèle il est toujours avec nous ary mampiasa atsika araka ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika tsirairay. Amin'anao fanekena nareo dekony tadidio izay lay Andriamanitra mahatoky miantso anareo izay ary tsika rehetra efa nanao fanekena na maly miantso ny tompo dia tadidio izay Andriamanitra mahatoky tsy mahafoy atsika izay ary te hiantso atsika mandrakarivo ho amin'ny asa fanompona. Eo amin'ny fiangonana riavaka dia misy fandaminana avaozina amin'ny fotoana voafetra ny asa fanompona nampitana ny rotra ohatra filohan'ny FPMA avaozina isaky ny roa taona. Raha sitrak'Andriamanitra dia manery mba tsitrak'Andriamanitra dia mijanona satria izay famingampon'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny dekony, tahaka izany koa ny mpitandrina mpandrindra tsy efa maty any izy. Ka eo anatrin'izay zavatra rehetra miovaova eto amin'ity zao tontolo ity fa Andriamanitra tsy miova. Ko ankehitriny ary ametran-tanana aminareo mpanompon'Andriamanitra efa nantsoin'Andriamanitra tsika rehetra izay efa voatokana dekony amin'ny asa fanompona na oviana ary nataiza toerana nanokanana atsika avaozy eo anatin'Andriamanitra amponareo mifanekena ary mitsangana handray ny hely avy amin'Andriamanitra satria mbola ilain'Andriamanitra rehefa fanomezam-pahasoavana samihafa izay omeny anareo ianareo tsirairay afaka. Dia mangataka anareo izay rehetra vao voatokana ho dekony mba hitsangana handray ny fametrahana tanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay efa dekony voatokana rehetra tsangana. Ka anareo mbola tsy mikana
ho anareo dia konina rehetra efa natokana. Raiso ho anareo ny fitahina mpononao anareo amin'ny anarana. Ary Andriamanitra ny fiadana izay mitondra amin'ny Jesosy fitontsika ilay kianimo lehibe miala tamin'ny maty ary mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy eny nampiorina sy ampitoetra anareo mba hiasa anatinareo izay rehetra kasitany io masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fitontsika. Ho azy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Ary ray Andriamanitra ny fiadana nahamasina anareo tanteraka, ho aromany avokoa ny tenanareo ny ainareo, ny sainareo tanteraka, tsy hanantsiny amin'ny fiadian'i Jesosy fitontsika fa mahatoky Andriamanitra ilay miantso anareo sady izy amina ny fahaizana. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ripon'Andriamanitra hoy Tompo, mahireza sy mahatanjaka, momba anareo mandrakarivan'ny Tompo mandehana amin'ny fifalian'ny tompony. Amen. Afipetraka. Androna malala omaly natompo dia nanatotosa fitianana ny propenolana izakay mijakona ampenyfolo natanjana fa natotry ny filo dia izy mamotra ireo mpiara-miasa fampiara-manompo kokoa aminy mandritra ny fotoana manatsaitsika zany izay miara-miasa ampitanjany filo izay voafito tamin'izany dia natao rairaso Reni datang sisanya ada mitra di kerasa. Sebelum itu kami akan puas dengan hari gunung terkait yang menjelaskan ucapan Islam kepada Islam. Mungkin kami puas hari penunggu ayat Islam. Hari final sebagai musim pada pusat ayat. Yang Yesus Sebelum itu, nazu kalias kalimasan funu, andai yasa amne tauna 2017 yasa amne tanjuna itu amne baru kostumasi. Ali izin usul sikit, setiap izin memiliki. Al-Fatihah ini yang berdagang saya, kalau yaitu dia mulai yang berdagang nu memberani bau kecil. Dia ni semua panapi, ya kah hamzan berusaha, dia Andriamanitra dalam punca kutung dan pohon dasana dia ini visi canggih. Ni kita mula Andriamanitra untuk kematian pasti. Ni kita mula panapi, nani panamalan mula, ala kutumalala. Ini kita tambula, laku tumalala, zafar, tambula, laku tumalala, tiada veru taina. Ini kita curata, rumah tonsika, kita curata buruani. Ramatua, laku tumampianna, nizar. Ini kita curata faru, ada narjauna, tujuh. Ini dua isai yang negara perala atau itu funa yasa indai amni isau tombol yasa paling itu. Jadi bukan Andriamanitra tafis masih sedih. Dia menurunkan kisah nari pun sedihnya lagi tafis
mandritra ny fotoana. Ampatsirovinantsika fa ny birao sy ny dekona ary ny filohan'ny sampana misy amin'ny fiangonana izay no antsoina hoe komity ny tafo. Ka ireo komity ny tafo ireo mandinika ny raharahamaika ary manapa-kevitra amin'ny raharahamaika lelalelany fivorian'ny mpandray, fa ny fivorian'ny mpandray no fahefana faratapony. Mamola vola ny raharaha misy fivorian'ny mpandray izay fahefana faratapony eo amin'ny tafo tsirairay ireo komity ny tafo ireo. Zao ary dia mangataka ihany mba hatolotra ny filohan'ny tafo tsirairay avy zany zay filohan'ny sampana tsirairay zay ao anatin'ny komity, ka arakaraka ny anonana ny anarana dia mandrosotondola ny filohan'ny sampana, ary izy kosa manolotra ny anaran'ny membre ny birao ao amin'ny sampana misy azy. Tsy fapetraka taratasy moa amin'ny mety zao satria petraka ihany koa les échanges et les services. Misy sapana fito. Sapana fito antsika. Atonga amin'izay sapana tadidinao izy ny fito. Miaratsiny fa ny fahany moa ny taratasy. Fa za moa zany dia anisan'ny olona tsy manaiky mihitsy raha fitaka ny taratasy. Zany moa tadidy voalohany indrindra satria zany no lehibe andrianony oloteny. Izy ka indrisako izy. Ny filohan'ny AMF na sapana korana Autruche Tainy. Ny filohan'ny STK Andriana Velo Marta. Ny filohan'ny fifoazana sapana fifoazana Rasaminaivo Soary Velo. Ny filohan'ny Segolelady Rajonary Velo Odety. Ary ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina na SK Razafiaso Son Naisa. Ny filohan'ny zava-maneno izay tadino Razafondralambo Aja. Zao mangataka anareo filohan'ny sampana tsirairay hanolotra ny birao ny sampana, rehefa tonona ny birao ny sampana aminareo dia mitsanganeny toerana zany ianareo ny birao ny sampana. SBK zany ny filompanampy rahery Soanitra zay niaratsiny fa tsy tonga eto, ny mpambola Ramatoa Andrinilana Kristianina, ary ny mpitantsoratra Lalakombo zay niaratsiny ny fahasalamana fa tsy tonga eto. Manaraka izany ny filompanampy ny AMF dia toy ihany koa ny Soanitra, dia ny mpambola Ratsimbazafoliga, dia ny mpitantsoratra dia toy ihany koa Andriamanitena Yanta. Toy fety manatantsa.
STK, vice-président Maef Razanakout, secrétaire Erein Rassouzon, trésorier Tony Rabé-Fiankin et gestionnaire financier Elliot Rayarus. Sampana fifoazany ny mpitandrosoratra manazambony dia ny mpitambola Bonali Nalaika. Sekolela ny filoha-lefitra Rakoto Malalana Valy. Tsy milefitra ohatra ny filoha fa manampy. Tantsoratra Razana Jaorina Sonia ka iry vola raha aminay vondrambola iray. Sampana lehilahy kristiana mpitamboly Andrian'ny Pio, mpitandrosoratra Iasa Vondralamo Yatsy. Ny sapana zava-maneno mpitambola Rajaona Manitra izay mialatsiny fa tsy afaka androany, ary mpitandrosoratra Andriana Rajaona Tojo. Edraka zaho moa efa mamano filoany loatra io dia manaroatra foana zany manitsy amin'ny zavatra teny malagasy sasany zany satria misy teny mahazatra antsika nefa diso ka dia ahitsika ka dia mialatsiny fanaraka amin'ny teny izany ohatra efa fiteny mahazatra foana izy zany hoe filoha-lefitra na hoe mpitandrosoratra lefitra io dia mivanona tamin'ny andro taloha zany tamin'ny andro fanjakana malagasy dia misy natao commande. Io le commande zany dia le commande adjoint zany hoe tsy maintsy manaja an'ilay commande lehibe, io natao hoe commande lefitra. Dia nepity zay dia nanjara rehefa misy andraikitra dia ty lefitra sy ny sisa. Kanefa tsy dia marina loatra zay miasa famponana io eo fiangonana. Fa eo amintsika fiangonana ny fanompona dia mitovy eo ametrен'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana. Fa misy ny tompona andraikitra ary misy ny manampy. Ka misy ny filoha, misy ny filoha-mpanampy, misy ny mpitandrosoratra mpanampy miara-miasa zany eo didiro. Ka zay nataovana amin'ny teny hoe ahitsika aza ampiasaina tsy mihitsy ireo mpiangonana le teny hoe lefitra. Fa tsy dia fampiasa loatra zay. Tahaka izany koa rehefa misy teny sasany rehefa resahantsika ohatra voamaly moa nanazavana zany tamin'ny bekona. Tsika malagasy dia manaja ny antanatohatra. Ny antanatohatra zany zany misy échelle ary amin'izay rafitra ny fiarahamonina antsika izay dia ny ajaina zany tsy tononona loatra ny anaran'ny ajaina fa izay atao hoe ambanimbanitroko amin'ny antanatohatra iny mitononona. Ka ohatra amintsika malagasy raha miaraka ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia ajaina ny ray aman-dreny dia tsy tononona ny ray aman-dreny fa ny zanaka no tenenina. Dia zay mahatonga hoe izy mianaka, tsy izy hoe izy ray aman-dreny izy mireny na izy miray fa izy mianaka satria ny zanaka eo anatin'ilay ray aman-dreny zany ray aman-dreny ajaina tsy tononona. Raha miaraka ny raibe ny renibe sy ny zafiny dia ny raibe sy renibe ajaina zany tsy tononona fa dia zafiny dia izy miafy. Raha miaraka miafy zany ohatra mpianaka ohatra hoe zafy kely sy ny lehibe izy miafy. Raha miaraka indray ny zoky sy ny zandy dia ny zoky ajaina mazava ho azy dia ny zandy mitononona fa tsy tononona ny zoky dia izy miandry. Raha miaraka zany zoky sy zandy dia izy miandry. Raha ohatra indray miaraka ny penada raika-po zany tsika dia ny vehivavy zany matriarkaly tsika zay mba hoe firenenantsika fa tsy firahina koa tsika tsy hoe patriarkaly fa firenena zany hoe ny reny vehivavy no ajaina amin'ny malagasy. Ka raha miaraka ny lahy sy ny vavy dia tsy hoe izy mianabavy fa izy mianada satria le anabavy zany ajaina tokoa noho ny anada. Zay hoe izy fa loatra kosa mitovy miaraka dikany hoe mitovy moa amin'ny teny malagasy dia hoe mira zay hoe mirahalahy na
rahavavy zay le izy zany dia azo izy ohatra zany hoe raha miaraka zao zay mikoatra dia izy mihoatra na ohatra zany rehetrarehetra zany hoe le ajaina zany a tsy tononona fa le miaraka any ka manaroatra kely fa miezaka manitsy foana zany zay teny malagasy satria misy zavatra mahazatra tika ndraindray tsy fantatsika kory a ka dia tenenina izy fa miverina tika la reo zany a ny tompona andraikitra no amin'ny fiangonana averiko ny mandeha ny komity a no tompona andraikitra miaraka voalohany zany a miaraka mitandrina sy ny birao sy ny dekona amin'ny mialohan'ny fivorian'ny mpandray ary ny fivorian'ny mpandray fa efanafara-tapony eo amin'ny fiangonana ka inareo dekona zany dia tokony ao anatin'ny komity mandrosototika mitsangana dekonareo zany na dia tsy manana andraikitra mivatana azy nareo enoho ny teny tompontsika ho an'ny mpiasa zay miainanareo ny tompo dia miaino ahy zay mandahanareo dia mandaha ahy ary zao tenin'ny apôstôly mampatsiary ny melo zakay no fanaovana ny asan'Andriamanitra zay rehefa to velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay amin'ny Kristy Jesosy dia enjehana fa ianao kosa mahareta amin'ny zavatra nianaranao sy namponanao satria fantatrao zay nampianatra anao izany aroa mitoky melona ilohan'ny fiangonana hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahaterana izao tontolo izany todika aminareo tompona andraikitra voafidy mpiasa amin'ny fiangonanareo raka dia manontany anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy everinareo va nanao ny fampona masina atolotra anareo mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra manaiky va ianareo fangataka misy sanandro amin'ny tompo niery sy ny fanazavana avy amin'ny fanahy masina ary sonareo isanandro isanandro amin'ny fahasoavan'i Jesosy titontsika ny dekonareo avako le milo fanokanana azy dia nareo fanekeny ary dia misy zay fandaminana zay amin'ny fiangonantsika amin'izao fotoana izao ny komity ny tafo koa dia manao fanekena eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana hitsangana tsika fiangonana ary ny komity ny tafo anao ny fanekena eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana tsangana ny fiangonana manao ny fanekena nareo komity hitandrina tsara ny filaminan'ny fanokoam-pivavahana eo amin'ny fiangonana sy any amin'izay toerana rehetra anaovana izany hiezaka mandrakariva moa ny fivoriana rehetra hiantsoananay araka izay farany azo anaja sy andefitra ny hevitra lapaky ny maro sady aro nalandava ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba anao izay azonay atao amin'ny fandavorian'ny fiangonana ny adidy rehetra ara-bola ka izay araka amin'izany ny herin'Andriamanitra amin'ny ankinanay ahatanterahana izany rehetra izany zay ny fanekena tamin'ny komity ianareo voakan'Andriamanitra eto amin'ny FPMAC izy kosa manontany anareo zay ary mampanao fanekena anareo eto anatin'Andriamanitra valinareo amen raha manaiky izany ianareo ny voakan'Andriamanitra eto amin'ny FPMAC izy manaiky va ianareo fa naja ny mitondra anareo zay mitarika anareo araka ny tenin'Andriamanitra ka hivavaka ho azy anaova ny fanompona amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona anana ny fihetsetana tsara fitondrana tena tsara amin'ny zavatra rehetra arak'izay hitantsika amin'ny Hébreu 7:17-18 sy 7:20 manaiky izany va ianareo solitenan'ny fiangonana izay mirahalahy mitandrina miarakaraka amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina mandray tanana
anareo tompona ndraikitra eto amin'ny fiangonana ny komity sy ny tompona ndraikitra izay ary mametraka anareo amin'ny andraikitra ny antsoin'Andriamanitra nareo hiasa eto amin'ny fiangonana. Misikina an'Andriamanitra ereny nareo Jesosy Kristy omba anareo mba ho vita tsara ny asanareo, fahasoavana ho anareo, fitahiana ho an'ny fiangonana ary voninahitra n'Andriamanitra aneo sy manasa mandray tanana anareo ary mametraka anareo amin'ny andraikitra izay. Tsy mipetraka ny fiangonana raha tsy vita ny vavaka. Mivavatsika Andriamanitra tomponay eo mihinana izay mitady sy miantso no mandrakarivo ianao, mitahisy sy miara-lala amin'ireto mpamponao reto amin'ny andraikitra nomenao azy ireo ary vao napetraka eo amin'izany andraikitra izany. Eo anatria miasa ataony tompo, omeo fahineny izy ahafahany manapa-kevitra mifanaraka amin'ny sitraponao ka hiasa mitsotopo tokoa izy ireo tahaka ny mpianatra ao. Raha mila ngozozy ny fonondry, milo vasoka ny fanantenany, ary eto ampony ny teninao no omeo ny fanahy masina izy ireo tompo ameny azy indray. Raha milo solafaka izy ka mandeha araka ny sainy fotsiny sy minaim-pony amin'ny fitariana ny vahoakanao, velomy ny feon'ny fieritreretany, ampatsiaro azy ary ampitodika azy ireo aminao le ihany sy verina mba neo mandrakariva ny voninahitra ao amin'ny teniny sy ny atao. Fananao masina ne atonga ny teninao ny teny verina ka hanamasina azy ireo mandrakariva amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Enao Andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy masina irery ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Ry mpampon'Andriamanitra mahereza sy matanjaka ary mahefabe amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy ny fitelezana nareo ao aty. Ry voakan'Andriamanitra eto mitafy epimasergia eto ambavaka ary ampo mandrakariva ireo mpampon'Andriamanitra nantsony hitaritra nareo eo manareo mandrakariva.